fampatsiahivana kely ho an'ny rahalasy anabavy ao amin'ny tompo. Faly miarabantsika rehetra tompoko zay mpanaraka ny pejy mitsanganaka miazava mankasitraka anao manaraka hatranin'ny pejy. Misy fampatsiahivana vitsivitsy reto ho an'ny rahalasy anabavy ao amin'ny tompo. Fahatelo, reto tananao reto atolory ny filazantsara. Ary raha ny tananao ankavanana no manafitohana anao dia tapao izy ary ariho afaka aminao. Fa masoanao na dia very aza ny momba ny tenanao, fa tsy ny tenanao rehetra no very any amin'ny elo. Aleo zany tsika mitandrina mihitsy satria io tananao io any le tanana mikapoka, le tanana mamono, io tananao io any le tanana manao masturbation. Nefa ny tsarovy, io tananao io tokony ametra tanana ho an'ny marary ary anao fagagana maro. Fa efatra, ny vavanao sy ny lelanao atolory ho amin'ny filazantsara. Mono loharano va mamoaka rano mamy sy rano mangidy eo amin'ny vava iray ihany. Eritrereto io vava io ihany, io no manevateva olona, io no maniratsira olona, io no manozona olona sy manameloka olona, nefa ny afaka hitondra fiderana mahafinaritra an'Andriamanitra. Tadio io vava izay manozona olona io afaka hita olona, afaka androaka devoly. Andaontsika tsy hatsara velatsia eo anatrehan'Andriamanitra. Sorato eo amin'ny commentaire hoe 100 isanjato ho an'i Jesosy. Ndao tsy ianao hoe 50 isanjato na 20 isanjato an'i Jesosy, fa ndao tsika ianao hoe 100 isanjato ho an'i Jesosy. Tahaka an'i Jesosy ine 100 isanjato ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao hisabonina amin'ny page satria isan-kerinandro izahay dia mamoaka vidéo tahaka izao. Dia manome fotoana antsika amin'ny herinandro any. Veloma tompoko.